La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Mpianatra iray no namon'ny endrika vokatry ny tifitry ny mpitandro ny filaminana androany nandritry ny fihetsiketsehana izay nitanterahany ireo mpianatra ny oniversité any Thomasin ho fitakinany vatsim-pianarana efa-bolana. Efa misokatra amin'ny famanadina mahakasika izay raharaha izay. Mitakiny any esorana ny filohan'ny oniversité ireo solotenan'ny mpianatra tonga teny amin'ny foibe ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ity androany ity. Miantso ny rehetra ho tony manoloana ny savorovory kosa ny ministera. No lavany teo anivon'ny prefecture Antananarivo androany ny fangatahana fahazahon-dalana mahakasika ny hetsika kasain'ny mpanohitra atao etsy amin'ny kianjana Ambohijatovy ny sabotsy sy ho avy izao. Isan'ny anton'izany ny fitandronana ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Tsy azo famatsim-bola samihafa i Madagasikara raha toka tsy voaady ny fifanarahan'ny mpamajo vola sy ny gouvernemanta malagasy. Takiny izy ireo araka ny taratasina lefa ny banky raisampirenena amin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny anomezana faran'izay aingana ny fanazavana mahakasika ny fiatraikany ara-bolany tsy fanarahana ny fiakarany vidijiro izay efa nikena ny volana jona 24. Maresaka iraisampirenena any Peroa olo-mpanjakana miisa 500 no natao vaksiny niafina entina miady amin'ny Covid-19 mialohan'ny ireo mponina. Mivoaka tamin'ny fomba ofisialy anaran'izy ireo anteraka resabe any an-toerana izany. Ny andinileo arahana afaka fotoana. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao mpianatra iray no namon'ny endry androany voatifitra ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana izay nitanterahany mpianatra ny oniversité any Thomasin ho fitakinany vatsim-pianarana efa-bolana. Fanadina. Tahaka ny mpianatry ny votovorona izay natanteraka fihetsiketsehana efa 3 andro misesy izay androany tahaka izay hitantsika amin'ny sary izay ny zavanisy teny anivon'ny oniversité ny Thomasin. Raikitra ny fifanjivona teo amin'ireo mpianatra izay mitaky ny vatsim-pianaran'izy ireo efa-bolana sy ny mpitandro filaminana. Tapaka tanteraka ny lalam-pirenena faharoa vokatry ny fitokonana, nisy ny fandorona kodiarana sy ny fihetsiketsehana maro lafy. Dika zay renforce ny solution efa nandrosa efa ela ty Madagasikara ty ataovy ao antsanareo mpitondra tsirairay efa nandrosa efa ela ty Madagasikara renforce ny solution efa nandrosa ty Madagasikara ty. Manoloana ity fihetsiketsehana ity raikitra ny fifanjivona teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireto mpianatra izay nanatanteraka fihetsiketsehana ireto. Vokany mpianatra miisa 2 no naratra mafy ary mpianatra iray no voatifitra. Nitaky ny amoana ilay mpitandro filaminana izay nitifitra ireo mpianatra ireto nanomboka teo. Averina izy tantandalana tsika eto tantandalana raha nandika lalana le olona nitifitra hiarana aminazy lalana misy solution zany akony zoanay zay resaka bourse le raha zay andeha hivoaka higrevy nosakanany piraty aby reo namanay tsy nitondra arma ahoana ny asahina reo mitifitra ananjy
Tongotra ngiarapo a zaza mianatra io tsy tokony tsisy idirana arma mihitsy io. Ireo mpitandro filaminana mitifitra bara réel aminay zay olo tsy magnino zare namanay mitirara io raha namanay io malahelo fonay zay avy mpianatra hitifirana amina bala malahelo fonay malahelo zay tsy marisandran'ny zareko amina bala zay mitakizonay bala ampiasainjare bala réel. Taoriny nitondrany ilay mpianatra teny anivon'ny hôpitaly be ny Thomasina taoriny tifitra zay nahazo azy namony iainy ilay mpianatra raha nifantatra. Ho an'ity fihetsiketsehana ity, vatim-pianarana ho an'ny taom-pianarana 2024 no anaovany ireto mpianatra ireto izao fitokonana izao ka niafara tamin'ny fifampijevona teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny bomba mandatsa-dranomaso. Zay mpianatra barika 10 nanomboka tamin'ny volagna novambra de novambra niditry jusqu'à amizao mbola tsara nahazo vatsim-pianarana ke izany no antony mampitaky mpianatra ato amizao fotoagna izao mila mahazo vatsim-pianarana ara mila aboaka tsisy atakandro ny listan'olo mahazo bourse. Fanta fa tegna mijaly de mijaly mpianatra amizao ato amin'ny université ny barika 10 satria magnino université sanany efa nahazo ny vatsim-pianarana fa zahay ato barika 10 atao zalika kiany hafa zahay mo tsy université mpanjakana sa ino ke eto zahay solon-tegna mpianatra jiaby ato barika 10 magnano antso ampitondra fanjakana aboa tsisy atakandro boursanay 4 mois plus équipement. Manoloana izany andrasana ny mety ho famana ny olana izay miteraka savorovory tahaka izao eny anivon'ny Anjery manontolo. Efa misokatra ny fanadadiana manoloana ny nahafatesan'ilay mpianatra nandritra ny fihetsiketsehana tany Thomasina tamin'ity androany ity nanamafy ny lehiben'ny CRGN fa zandary noho ny tifitra Henri Florio. Ho toy ny savorovory tany Thomasina androany tontolo ny andro izay namozana mpianatra iray ary nahitana fahasimban-javatra maro samihafa nitondra fanampanazavana ny lehiben'ny CRGN any an-toerana itolaka teo nambarana fa efa misokatra ny fanadadiana makasika ilay zandary ny tifitra ilay mpianatra. Aloana zay nefa dia misy zany ny fanokafana fanadadiana na ouverture d'enquête zay eo atao makasika ny zandarina ny tifitra io ny antony sy ny tsy maintsy ny tifirana. Ao koa zany moa ny fanadadiana ireo zay ny saika amono azy tamin'ny toerana ny atrehana tao amin'ny ady na sakoroka zay niseho tao. Ny antodian'ny mpitandro filaminana moa zany teny toerana dia mandamina satria araky ny fantatsika dia ny mpitandro filaminana dia miaro ny vahoaka sy ny fanarany ary ny androm-panjakana. Manoloana zany dia nisy ny fanokorontanana, ny herisetra, ny torabato, ny famonoana mihitsy raha zay ny azo lazana azy ireo mpitandro filaminana. Tao anatin'izany moa zany ilay zandary anankiray izay tsy maintsy ny tifitra satria izay no fiarovana farany azo natao ataontsika amin'ny teny hoe légitime défense araka ny voasoratra amin'ny code pénal article 327 sy ny 329. Nanamafy ankilan'ny gouverneur-ny faritra Atsinanana fa vokatry ny fitavozavozana eo anivon'ny filohan'ny université ny Thomasina no nahatonga izao olana izao. Zany hoe raha ohatra zany ka tamin'ny novambra ny fidiran'ny mpianatra dia azo natao tsara ny tsy tonga tamin'izao ataoko hoe ny zavatra iainantsika zao fa azo natao tsara ny nandohan'ny bourse-ny mpianatra nanomboka tany amin'ny volana desambra na ny volana janoary fa dia noho ny ataoko hoe fitavozavozana eo amin'ny mpitantana ao amin'ny université ny Thomasina zany dia tonga amin'izao situation zao zany misy atsika ary androany vao namoaka ny calendrier de bourse. Naneo ny alahelo ny vokatry ny fahafatesany izany ny ireo ray aman-dreniny mpianatra no mamafisiny ihany koa ny tokony hitandrona ny filaminana. Andeha hianatra idegna mikira faty nataonay aty amin'ny hôpitaly be za miteny zao dia kiakolany io za zay
ka mba mangataka nare mpianatra zay mbola tsisy tsy maty azy magneky ndoson'ologno atao fitaovana politika saika amian'olo 50 000 amian'olo 50 000 agny ka ndeha hagnano raha kare zao zegny na tsy tagnatin'ny tany ka tsy maty zao ny favoazana zao azy magneky ndoson'olo la hoe ndao andeha hagnano raha karan'izao andeha hianatra diagna ka mba miangavy nare mpianatra samba tsy mpianatrakirina mpianatra amin'ny école jiaby tamatava andrasan'ny mpanarabavao araka izany ny fivoahan'ny fanadidina ny tena marina manoloana ity tifitra nataona zandahy iray ho an'ny mpianatra tany Tomasina ity. Mitakiny any sorana ny filohan'ny université ireo solotenan'ny mpianatra tonga teny amin'ny foben'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ity androany ity miantso ny rehetra hotony manoloana ny savorivory kosa ny ministera Henri Flore. Manoloana ny vona lehibe izay nitranga teo amin'ny université ny Tomasina ka namoizana aina mpianatra iray nandritra ny fifandona teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra androany naneo ny fiara-mioro ny fianakambihembeny ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa araka ny fanambaran'izy ireo androany miantso fitoniana ihany koa izy ireo dia maneho ny fiara-miory ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika zay tarihany Ramatoa ministre professeur Elia Beatrice Asomako tsy amela mora foana ary mitady ny tompon'andraikitra niteraka izao savorivory zao ary ny afara tamin'ny famoizana aina mpianatra ny fitoram-panjakana. Ankoatra io nisy ny iraka nalefa ny mpianatra avy ao Barikadimy Tomasina nanontany ny marina momba ny vatsim-pianarana izay takin'izy ireo ity mitaky ny fialan'ny filohan'ny université ny Tomasina ihany koa ireo mpianatra ireto. Ary mangataka ny fitondram-panjakana mahefa mangataka ny fitondragna jiaby mpanatanteraka na ny fitsara na zovy zay manana pouvoir hagnala président université ny Toamasina dia hagnala azy tsy misy atakandro fa tsy magnaja ny maologno tsy mipetraka ny franchise universitaire dia voasoso tanteraka ny zonay mpianatra ao Barikadimy amizao fotoagna dia tegna tsy hainay ny laza alailinay eto fa zay magnano antsoavo amin'ny fitondram-panjakana hainay filoham-pirenena mba magnano aintsy ho zavatra fa mba jereo ny zavatra mahazo zay ao Barikadimy. Raha ny fantatra hatrany efa ela no voarainy ny tany anivon'ny université ny Tomasina ny taratasim-bola tokony handoavana ity vatsim-pianarana ity fa tsy hanalohan'ny président ny université izany hatramin'izao araka ity taratasy ity. Rehefa natao ny fikarohana nandeha tamin'ny tompon'andraikitra zay tokony ahitana zay zavatra zay efa hita te ny proof fa efa lava efa ela zany ny tokony hivoahan'ny bourse ao amin'ny université ny Toamasina raha ny hita amin'ity taratasy ty bordereau ty nanomboka tany amin'ny 7 juillet 2020 efa tokony ho azo ny bourse mpianatra tao amin'ny université ny Toamasina ty certificat légalisé zany raha ty de tsy fantatra hoe ino antony tsy namoagna ny bourse mpianatra hatrizay. Manoloana izany andrasana ny mety ho toy ny fitakiana ireto mpianatra ireto sy ny toy ny raharaha. Manoloana ny olana misy amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny université any Tomasina tahaka izao ny fanazavana nataony filohan'ny université tamin'ity androany ity fanampanazavana. Tena marina 23 juillet nalefa ny transfert ny bourse ray volana sy ny équipement marina zany ary tena confirmé koa eto zay. Nisy fahatarany ny fahavitana ny inscription pédagogique sy administrative. Noho ny zavanisy teto Tomasina dia omaly no natao ny commission centrale. Feny zany a vita omaly ny commission andiany voalohany fa mbola hoisy ny deuxième vague satria mbola misy tapitra rapiso ny inscription dia mbola hoisy koa zany ny deuxième commission centrale de bourse dia hoisy liste koa zany voaka amin'izay. Zay zany no mahatonga ahoana no tany amin'ny juillet no nalefa le vola zao mbola tsy nipehina zay zany ny antony. Misy procédure zany fandaovana ny bourse fa tsy hoe tonga androany miditra le 2 de le 3 4 tsy maintsy pehina ny bourse. Mpianatra ray no voasambotra nandritra ny etsika ireo mpianatra ny polytechnique vodivorina tamin'ity androany ity. Tsy nisy ny bomba mandatra ranomaso avy amin'ny mpitandron'ny filaminana fa ny torabaton'ireo mpianatra no nameny tontolo andro. Io na saina.
Sakandalana sy torabato ny fanisy no nentin'ireo mpianatra ny politeknika votovorona naihona ny fitakian'izy ireo ny andovana ny vatsim-pianarana efa-bolana anatin'ny feim-potoana fohy. Nateo aza izay torabato ny fanesy izay tsy nisy ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Nisy kosa ny fomba hafa nampiasaina nandaminana ny toetra rà ary mpianatra iray no voasambotra tamin'izany. Raha ny zava-nisy teny an-toerana ny analefaka ny hetsika ireo mpianatry ny politeknika votovorona oharina tamin'ny andron'ny omaly. Nisy ny sakandalana maro ny alohany atongavana ny faritry ny université saingy tsy nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandro filaminana. Tsy afaka nanao ny asany andavanandro kosa ireo mpivarotra noho ny torabato, voahelingelina ihany koa ireo mipetraka manodidina ny université. Tena fahasahiranana aloha zao tena sahirana mihitsy zay na mifidedavana na ninona mikatso daholo eto amin'ny kira amin'izao fotoana izao nefa eto izay ny tena mitady. Ny torabato moa dia mampitahotra mihitsy fa na hoe andeha hiantsena hividy entana ary dia efa mitebiteby na maka mpianatra ary zao dia lasany ambany any. Lasa mididina ie. Raha lalana tokony 10 minitra zao lasa 15 minitra satria ary ambany be ary ilay izy. Matahotra torabato ka. Fa ilay mpianatra nga tsy mifidy sa? Ie, tsy mifidy ihany izy zao misaoka. Matahotra fa zay mividy lalana makary. Raha lalana tokony 4 minitra zany dia lasa 4 minitra. Raha lalana tokony fefakadiny lasa adiny iray. Dia sady sa zao avy laka fanafoton-janako dia mijaly be midina ary ambany be ary. Nisafidiny tsy haneho hevitra momba ny toy ny fitakian'izy ireo ny filohan'ny mpianatra eny amin'ny politeknika votovorona. Andrasana araka izany izay ho toy ny raharaha. No lavany teo anivon'ny préfecture n'Antananarivo androany ny fangatahana fahazahon-dalana mahakasika ny hetsika kasain'ny mpanohitra atao etsy amin'ny kianjana Ambohijatovo ny sabotsy sy ho avy izao. Isan'ny antony izany fitandrona ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Abraham Randriamana. Nanao fanambarana mikasika ny fandavan'ny fangatahana fahazon-dalana napetraka ireo solombavambahoaka aty mandroany teo anivon'ny préfecture n'Antananarivo manoloana ny hetsika kasain'ny mpanohitra tanteraina ny sabotsy izao etsy amin'ny kianjana Ambohijatovo. Maro ireo antony mahatonga izany toy ny tsy fanajana ny dingana mikasika ny fangatahana ny toerana, eo ihany koa ny fametrahana ny filaminam-bahoaka. Tsy ekena ny fanaovana fitsiketsehana politika Ambohijatovo amin'ny asabotsy. Ny fantatsika nefa Ambohijatovo fa toerana mihidy eo ary ny Ambohijatovo zany tsy mitovy amin'ny toerana hafa fa misy vola aloha ao, misy quittance avy amin'ny trésor municipal, miampy ny taratasy fanampiana avy amin'ny commune no makaty aminay rehefa ampiasa ny toerana io zany. Zay rehetrarehetra zay zany tsisy matsapa zany zay fa ny fanaovana fihetsiketsehana eo zany dia totsika hoe menacé ny trouble public zany parafana amin'ny ataontsika hoe miara-manonja zay natao tato anatin'ny andro vitsivitsy zay nataontsika hoe manao incitation à la haine, manao paolina sy rehetrarehetra
dia zay no antony tsy anekeny azy satria mety hiteraka korotana ho an'ny filaminam-bahoaka ny fanaovana fihetsiketsehana olon-tsatofo amin'ny asabotsy. Ankoatra izay nanambarany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana androany fa isy ny fepetra ho raisina manoloana ny hetsika ka sain'ireo mpanohitra tanteraina ny sabotsy izao. Izay efa iarahantsika malala moa zany any amin'ny sabotsy angamba no hoe tena misy zavatra prévu dia efa miomana ho amin'izay zany ny ato amin'ny fitandrona filaminana. Misy ny fepetra manokana izay ho raisina entanina ny rehetrarehetra tsy sanatria ho tonga amin'izany ary raha misy koa ny manana ny eritreritra hoe izay hanararoatra ka hanao ny fandrobana na anao ny fanombana zavatr'olona dia horaisinay mpitandro filaminana tahaka ny olony ratsy rehetra, horaisinay tahaka ny fahavalom-pirenena ireny olona ireny ary tsy hoekena velively ny fandrobana, tsy hoekena velively ny fanombana fananan'olona. Tsy afaka hitentsika zao hoe osamborina izy na osamborina izy fa araka ny zava-misy any an-kianja ihany zany no andraisana ny fepetra rehefa tonga eny amin'ny toerana. Nanamafy ny mpitandro ny filaminana fa hoentitra ny fanaraha-maso ny fiarovana ny atao Ndrenivohitra ho fametrahana ny filaminam-bahoaka. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy azo famatsim-bola samihafa i Madagasikara raha toka tsy voahaja ny fifanarahan'ny mpamatsy vola sy ny gouvernementa malagasy. Takiny izy ireo araka ny taratasy nalefan'ny banky iraisam-pirenena amin'ny ny toekarena ny hanomezana faran'izay aingana fanazavana mahakasika ny fiatraikany arabolina ny tsy fanarahana ny fampiakaran'ny vidy-jiro izay efa ny fanekenan'ny volana Jolay 2024 miantarandriana io. Nampafantatra ny banky iraisam-pirenena fa mety tsy sitraka feno famatsim-bola samihafa avy amin'izy ireo i Madagasikara. Araka ity fanazavana navoakan'izy ireo ity, nisy ny fivorian'ny banky iraisam-pirenena niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny Jirama ny 20 Janoary lasa teo mikasika ny vidin-jiro vaovao tokony hampiaran'ny Jirama, izany hoe tokony isy ny fampiakarana ny vidin-jiro. Ity faran'izay efa ny fanekena sy nankatoavin'ny ORE na ny Office de Régulation de l'Électricité ny volana Jolay 2024 afana misitraka famatsim-bola $570 ho an'ny fampandrosoana manoloana ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Tanjon'ny fivoriana nototsaina ny volana Janoary teo io ny iresana mikasika ilay fepetra nivoaka tamin'ny filakevitry ny minisitra ny 20 Janoary 2024 milaza ny tsy maintsy ampihenana ny vidin-jiro sy ny rano anatin'ny 27 ora. Tapaka taorian'ny fivoriana io fa mila manome ny banky iraisam-pirenena fanazavana momba ny fiatraikany arabolan'io tsy fanarahana ny vidin-jiro vaovao tokony nampiarin'io ny orinasa Jirama amin'ny alalan'ny lettre officielle ilain'ny banky iraisam-pirenena anatin'izany ihany koa ny hanomezan'ny Jirama fe-potoana mazava ampiarana ny vidin-jiro ny eny io. Tsy nandefa izany orinasa Jirama fa afatra fampafantarana ny fampianana ny vidin-jiro no nisy. Manoloana io, nandefa taratasy ho an'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ity Pierre Miominantoka ity ny andefasana faran'izay aingana amin'ny fanazavana mikasika ny fe-potoana tsy hiaran'ny fampiakarana ny vidin-jiro sy ny fiatraikan'izany arabola ho an'ny orinasa. Izy orin'izay ny fanadihadiana ho totsain'ny mpahalalana ny banky iraisam-pirenena ary ho fantatra amin'ny alalan'izay raha toka manaraka ny fifanarahana ny fanekenana tsy Madagasikara. Raha voasikatsy fa tsy manaja ny fifanarahana i Madagasikara dia tsy sitraka manontolo ilay famatsim-bola $570. Tsy io ihany anefa no voakasiky ny tsy fanajana ny fepetra ny fanarahana io. Mitarika amin'ny tsy fampandalovana ity Pierre Miominantoka ity eo amin'ny filakevi-pitantanan'izy ireo amin'izao taona 2024 izao ny mikasika ny famatsim-bola fort na ilay programme pour résultat gouvernance des infrastructures et connectivité vitale izay mitotaly $700 any Madagasikara izany. Laza ankilan'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa isy ny fampitinian'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena ho fitadiavana vahaolana mikasika ity raharaha ity. Raha ny fanadihadiana ny totsain'ny banky iraisam-pirenena noho ny tsy fampiarana ny fanovana ny vidin-jiro efa ny fanakeny io, vinavinaina tratra mandrina ny $240 amin'ny fatiantoka teraka izany ho an'ny orinasa raha oharina amin'ny vola tokony hiditra amin'ny alalan'ilay fampiarana ny vidin-jiro vaovao. Mampametra-panontaniana manoloana io ny hoe tsy nahalala ireo fepetra ansoniavina ary tokony narana ve ny teo anivon'ny ministera ny angovo sy ny loharanokarena stratégique sy ny teo anivon'ny primature amin'ny alalan'ny secrétariat technique au plan izay tsy maintsy niara-niasa miomba ny famolavolan'io fifanarahana io. Hoarana akaiky ary ho tanterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ny mikasika ity raharaha ity.
karazan-dalàna maro izay efa lany sy tena anivon'ny antenimieram-pirenena no mikatso eny amin'ny antenimieran-dolona isan'izany mahakasika ny pôle anticorruption tsy maintsy ho jerena akaiky izany ho ny filohan'ny antenimieran-dolona Henri Florio. Tolo-dalàna sy lalana maro samihafa no nikasy teo anivon'ny antenimieran-dolona tetsy Anosikely nandritra ny fotoam-piasan'ireo olona teo aloha ireny. Ankehitriny tsy maintsy hijery akaiky ny mahakasika azy ireny ireo olona vaovao. Anisan'ny tolo-dalàna mikatso eo anivon'ny antenimieran-dolona ity ohatra ny mahakasika ilay tolo-dalàna laharana ohatra ray tsipika 24 tsipika PL manova sy mameno ary manafony ny andinin'ny sasantsasany ao amin'ny lalàna mahakasika ny pôle anticorruption izay naroso ny soloavim-bahoaka ny ampaniandrefana Idéalson. Nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny système anticorruption fa ilaina tokoa ny fanatsarana ny lalàna hanatsarana ny tontolo entina miady amin'ny kolikoly ary vonona ny tondra anjara birikiny amin'izany izy ireo ho antoka amin'ny fampandrosoana ny firenena. Miditra antsipry miara teknika amin'izay lalàna zay fa mba nangataka hoe mba hisy fifampidiniana sy fifampiresahana hoe inona no mety nanahirana anay tao anatin'ny proposition de loi iny, inona no mety anahirana ny Madagasikara raha ohatra ka lany tsy misy fiovana ilay proposition de loi izay lany tany amin'ny Assemblée nationale. Naneo ny fahavononany ny handinika lalina ity tolo-dalàna ity ihany koa ny eo anivon'ny antenimieran-dolona mba ho araka ny tombotsoam-pirenena ny fandinihana izany. Izy io moa zany dia tsy maintsy hodinianay eto anivon'ny antenimieran-dolona ary tsy maintsy misy ny fifanakaroza-kevitra dialogue ahafahana mijery raha misy tsy mety ny lalàna tovarozany dia ny lalàna zay vaovao dia tsy maintsy miainga avy amin'ny zavatra efa misy avy amin'ny pratika efa nataon'ireo zareo amin'ny pôle anticorruption sy samifina sy ny sisa zay dia arakaraka izay efa fanitsina tokony atao zay dia tsy maintsy misy fampidiniana mba lalàna hifanandrifo marina amin'ny tombotsoam-pirenena ary lalàna zay everitsika fa mba hampisy bebe koa ny fitokisana amin'ireo partenaire nareo mpamatsy vola iraisam-pirenena nareo masovoa izay miara-miaka amintsika satria zany ady amin'ny kolokolo zany dia tena zava-dehibe mihitsy. Androany tonga teny anivon'ny antenimieran-dolona tetsy Anosikely ny araba ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny Bureau Maharitra ireo mpikambana eo anivon'ny système anticorruption izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo eo ihany koa ny antsoava izay ataon'ireo trano fandraisam-bahiny. Rehefa avy eo ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana kilemaina jamba malemy mareniny mona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny toe-batany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina azy ireo na andreny vohatra io na an-tanàna laha ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory ameloma tokantrano voailika sy akoraina izy ireny oka izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy.
Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Miantso fitoniana manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena eo anivon'ny CFM tamin'ity androany ity. Tokony ahaka lesona tamin'ny zava-misy teto amin'ny firenena ny mpanao politika raha ny fanazavanao rifoloreo. Manoloana ny toedra raha mafampana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nanao fanambarana teo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy androany tetsy amin'ny foben'izy ireo etsy ampifilo. Miantso fitoniana sy fifanantonana eo amin'ny mpanotra sy ny mpitondra izy ireo. Efa nisy ny fifanantonana izay nataony tamin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana, mpisehatra ara-politika na izany mpanohatra, na izany mpomba amin'ny fitondrana. Tao ihany koa ny fifanantonana teo amin'ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny ray aman-dreny ara-drazana. Manainga antsika mpiray tanindrazana, hanaja ny soatoavina sy ny fihavanana. Ka hampitsahatra avy hatrany ny fampiatsiana, ny fifampiatsiana, ny teny mandratra, ny fifanaratsiana, ny fampielezana tsaho amin'ny haino manjery sy ireo tambazotra tserasera na avy amin'iza na avy amin'iza izany. Miantso antsika koa hampiseho hatrany ny fitoniana mba hitandrona ireo dingana ara-demokratika efa nidiavina ka hahay hakalesona amin'ireo lasa mba tsy hiverenana indray ao anatin'ny krizy izay tsy hahitany firenena na ny vahoaka malagasy tombotsoa velively. Fanambarana ihany no navoaka teo anivon'ny CFM tamin'ity androany ity ka tsy afaka nametraka fanontaniana ny mpanao gazety rehetra tonga teny an-toerana. Ataorian'io nitsidika ny filohan'ny antenimiran-dolona ireo mpikambana eo anivon'ny CFM. Tsy ilaina intsony ny krizy ara-politika satria efa mafy ho an'ny firenena ny miatrika izao krizy ara-pahasalamana izao izay nitarika ny krizy ara-toekarena. Fa ny fitadiavana vahaolana amin'ny fanarenana izany no tokony atao laharam-pahamehana. Io no nivoatra nandritra ny fiainan'ny rotonta tetsy Anosikely. Fanamboaran-dalana maro manerana Antananarivo no vita tanteraka ankehitriny. Nisy androany ny fidinana ifotony izay nitotosain'ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany miantarandriana. Tsy maintsy ovitaina anatin'ny fotoana fohy avokoa ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina androany. Asa maro no efa vita ankehitriny, maro ihany koa no mbola andalam-panamboarana. Efa natomboka ary akaiky vita efa maro ihany eo Ambojakova, ambany tunnelana Angoila, any Beorika, reny lalan'ireny zany efa akaiky vita. Manarak'izay afaka 10 andro angambany ho atomboka ny lalana sasantsasany anisan'izany antomadinika, indrindra ilay mampikaikaiky ny olona amin'ny rano be eo amin'ny total eo. Ka ny asa zany tsy mijanona mihitsy, matoa vita ity lalana ity efa mambolana ny anomanana an'io. Ara teknika manaraka procédure sy ny sisa rovolana latsaka nanaovana an'ilay lalana zao hoe zao vita. Ny ambony moa zany manaraka. Fiaramientana eo amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, gouvernoura ary ny komina Antananarivo renivohitra no nahavitany lalana rehetra eto an-drenivohitra. Nisy androany ny fidinana ifotony nijerena ny fizotra ny fanamboarana sy fijerena ny asa vita nototosain'izy ireo. Nandritra izay, nanentana ny rehetra ny komina Antananarivo renivohitra ho samy handray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fikajiana ny fotoavitrasa iombonana. Ho tanterahana isaky ny faritra ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy amin'ity taona ity raha ny tapaka nandritra ny filan-kevitry minisitra Omaly. Anton'izany moa ny fisorohana ny fianaky ny avalana aretina Abrahama Randriamanana. Tsy isy ny fiaonambe toy ny fanao isan-taona mandritra ny fankalazana ny fahavalo martsa amin'ity taona ity raha nitatitra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly manoloana ny fisian'ny valinaretina Covid-19. Araka izany, isaky ny faritra 20 no natanterahana ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy manomboka ny voalohan'ny volana martsa hatramin'ny 9 martsa. Isy ny fitetezam-paritra ho fanampiana ireo vehivavy izay tareny ny vadin'ny filoham-pirenena. Ny fahafito hatramin'ny fahavalon'ny volana martsa kosa no hamaranana ny fankalazana ny antsiranana amin'ny alalan'ny fambolekaso sy ny fanatanterahana ny nofika amin'ny tampihavanana. Nivoatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fampahafantarana mikasika ny politika amin'ny pirenena hitantanana ireo diaspora malagasy. Tafiditra amin'izany ny fandraisana anjaran'ireo zanaka malagasy ampielezana
amin'ny sehampividianana izay irosona tsikelikely sy ilana fifampitiniana, isy ny vaomera manokana andrafitra siana tanteraka ny asa amin'izany ary aharitra 10 taona ny fanatanterahana azy. Nankataovan'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fandaninana ny famatsim-bola ho fanatanterahana ny fanaovana ny vaksiny zaza iarahan'ny GAVI sy ny UNICEF izay mitentina $2.7. Nankatoavan'ny filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana mamaritra ny tombotsoa iombonana ka nametrana ny filan'ny fanjakana ny toerana manemitra ny faridalana Masay Ambodivona izay anaovana asa tao anatin'ny Antananarivo. Ankoatra ireo, nisy ny fanafoanana sy fanendrena samihafa eo anivon'ireo ministera isan'ny tokony. Manao antsoavana kafana aingana ny sistany ny mpandrarama manodidina ny trano fisakafoana sy ny fandraisam-bahiny eto Madagasikara. Manomboka tsy zaka ny vesatra ny fandaniana isam-bolana raha ny fanazavana azo Evrichard. 200 tapitrisa ariary isam-bolana ny vola maty ny mpandrarama misehatra manodidina ny trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny goavana eto Madagasikara. Na efa nivenina tsikelikely aza ny asa taorian'ny fotoana nampirongatra ny Covid-19. Mbola manodidina ny 500 ny fihinan'ny vola maty. Manomboka zaka ny vesatra ny fandaniana isam-bolana ka mampitaraina ny mpandraharaha. Taorian'ny misy valana aretina io zany zao dia zara raha mahita eo amin'ny 120 millions d'ariary ny orinasa. Dia raha dinihana nefa izay 120 millions d'ariary zay dia tena tsy ampy iaina amin'ny fampandehanana raha eto aminay satria dia justa anaovana ny charge fixan'ny hotel sy ny salaire-n'ny mpiasa fotsiny zany zao zay. Izay koa zany no angatanay amin'ny fitondram-panjakana ny resaka jirama mba asiana facilité de paiement satria dia tena dangana dia midangana ny facture eto amin'ny orinasa manokana zao. Antsoavo araka izany no ataon'ny mpandraharaha mpisehatra manodidina ny trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny fanokafana sistany Madagasikara. Tsy havita netsina mandritra amin'ny fotoana maritra ny vola azo avy amin'ny mpizahatany vahiny ny vola azo avy amin'ny mpanjifa avy eto an-toerana na eo aza ny fampivelarana ny tolotra isan'ny tokony. Hita hoe manomboka reraka manomboka mereraka zany zao le orinasa ny fidiram-bola zany tsy dia tsapy kovrena ny charge rehetrarehetra. Ny anay manokana moa zany dia zay zany misehatra bebe kokoa amina resaka séminaire dia tao anatin'izay koa moa zany zay niezaka nitady zavatra hafa nanokatra boaty lonjobara mba ahafahana diversifier amin'ilay activité resaka tarifany amin'ny chambre raha tena moaty mihitsy. Tafiditra anatin'ny sehatra miankin-doha amin'ny vahatongava amin'ny mpizahan-tany. Miara-miombon-kevitra amin'ny fivondrona mpiseradi mipitardisy ny maro hafa izay mitaky ny tokony hanokafana ny sistany Madagasikara. Anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ihany koa ny mpandraharaha manodidina ny trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny eto amintsika. Tafiakatra 2:04 alina sy 4 ny mpisehatra mivelona marina ao anatin'ny sehatry ny asa tanana manerana ny nosy araky ny antotanisa avy amin'ny Instat sy ministera tompon'andraikitra. Zava-dehibe amin'ny fanampinan'ny mpanao asa tanana ny fananana antotan-kevitra raha ny fanazavana azo Evrichard. Tafiditra anatin'ny fampanarahan-dalàna ny sehatry ny asa tanana. Androany no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny dingana voalohany amin'ny firafitry ny antotanisa mombizay. Tafiakatra 2:04 alina sy 4 ny mpisehatra mivelona marina anatin'ny sehatra asa araky ny antotanisa navoaka ny Instat ny aingana avy amin'ny masotsivana napetraka amin'ny ministera. Zay le 1,900,000 zay mihitsy ilay nitenentsika hoe misy karazany maro anatin'izay ary mbola hojerentsika ny manaraka indray zany momba n'ilay hoe base rehetrarehetra misy ao anatin'ilay artisanat fa ity tena critère de sélection mihitsy nitondrana anazy aloha hoe alaina le activité principale an'ilay olona. Ao anatin'izy io no ahitana hoe ty olona ty ao anatin'izao sehatra asa zao regroupement fotsiny le natao teo statistique globale résumé fa ao anatin'ilay classification par métier dia ho hitanareo ao anatin'izay base de données zay. Voarakitra anatin'ny antotanisa natolotry ny Instat amin'ny ministera androany avokoa ny pitsopitsony rehetra momba ny mpanao asa tanana. Zava-dehibe amin'ny fanampiana azy ireo ny fananana antotan-kevitra indrindra anatin'ny fotoana hanatsarana ny sehatra asa toy izao. Tanjonsika nefa
fa raha kale teneniko teo hoe raha 482 000 ampitomboantsika telo efatra 10 fampananana asa ao anatin'izany ny sehatrasa formel misy eto amintsika amin'izao fotoana tsy mahatratra 482 000 zay akory dia aloha sehatrasa zay misy eto paiky eto Madagasikara ao zany hotoanantsika manokana mihitsiny mba hiteraka an'izay tenenareo zay mihitsy hoe isy fiodonany eo amin'ny économie malagasy ny fipaikany ny fiantraikan'izay tanjondavo ho ataontsika amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny artisanat zay. Ankoatra ny politika ho fanatsarana ny sehatry ny asa tanana, ho tohizana ny famolavolana ny antotan-kevitra momba azy ireo, ny anafainganana ny fandraisana fanapahan-kevitra na ny fitondrana tany-tsoroka, azo mbokatra azo tsapain-tanana ny tanjona anatin'izay ho ny fanazavana hatrany. Nahazo fotodrafitrasa vaovao ny ao amin'ny Sisiko Avaradrano napetraka ny vato fototra fanondrenana EPP annexe vaovao sekoly manara-penitra ao amin'ny commune Manandrina. Fanandina. Ny tombo isan'ny mpianatra niditra an-tsekoly tao amin'ny EPP Manandrina tamin'ity taom-pianarana ity tsy ampy ny efitra an-tsekoly ivy ihany koa ny fahateran'ny fotodrafitrasa. Efa mahatratra 540 ny isan'ny mpianatra ao anatin'ny EPP Manandrina raha nambaran'ny talen-tsekoly. Antony nahatonga ny fitondram-panjakana nangana ny EPP manara-penitra ao Manandrina. Naorina ao amin'ny fonkotany Manandrina ny vato fototry ny EPP annexe manara-penitra. Androany tokoa no fotoana nanomboana ny asa izay anatrahana ny vato fototra ny EPP manara-penitra eto amin'ny commune Manandrina. Marihana fa dia avy any amin'ny fipetrapetraka manara-penitra izany dia ratsorina ny eo amin'ny EPP Manandrina dia mafentifeny ihany. Izay dia annexe anakariatsangana dia amin'ny lava-tsarana indray aman-dreny ny fahavitana izy ity angamba mba tsy ho lavitra be intsony ny fandehanan'ireo ankizy kely mandeha mianatra. Ny faharetan'ny asa dia 90 andro, izany hoe raha ny tokony ho izy zany dia amin'ny volana marsa antsika efa misy sekoly ahafahana mampiditra ireo zaza malagasy ary sekoly izay manaraka ny fenitra no ianaran'ireo zanakitsika ahafahana ihany koa mampiakatra izay kalitaon'ny fanabeazana izay. Ankady kely sy Andranovelona eny amin'ny commune Masindray ny anisan'ireo toerana anorenan'ny eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sekoly manara-penitra raha ho an'ny Sisiko Avaradrano. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray Rapitso Somano hiakatra kianja voalohany ekipa pirenena malagasy ao amin'ny taranja basketball amin'ny fifanitsanana amin'ny Afrobasket lehilahy 2024 ankoay izay ny anaran'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball Henri Florio. Isan'ny fifananam-pirenena eo amin'ny taranja basketball andraisan'ny ekipa malagasy anjara ny dingana farany amin'ny fifanitsanana hazahoana ny tapakila ho any amin'ny Afrobasket 2024. Taorian'ny fanomanantena izay notanteran'ny ekipa malagasy any Tunisie sy ny lalao ara-pieralahina nentina hanomanana ny lalao rehetra izay atrehana. Rapitso Somano hiakatra kianja voalohany ekipa malagasy izay misalotra ny anarana hoe Ankoay. Taorian'ny lalao ara-pieralahina izay nihaonantsika tamin'ny ekipan'ny Egypte maro no lesika azo arenina ary tsy mena mitaha amin'ny kloba sangany ny ekipa malagasy raha ny nambarany mpanazatra. Azo atao tsara ho izy ny mifanintsana amin'ireo ekipa ifanandrana ao anatin'ity fifanitsanana ity. Hatramin'ny androany salama tsara avokoa malagasy ary manana herintsika handraisana ny ekipan'ny Tunisie ho an'ny andron'ny Rapitso Zuma. Tsy ahivana fa amin'ny 10 eto Madagasikara ity lalao ity no hanomboka raha toka any amin'ny 7 any Tunisie ny fionana eo amin'ny Madagasikara sy Tunisie izay. Tsy ahivana fa i Tunisie, RD Congo ary Centrafrika no miray vondrona amin'ny Madagasikara ao anatin'ity deuxième fenêtre amin'ny fifanitsanana ho an'ny Afrobasket lehilahy 2024 ity. Ya tonga eto Tunisie zay team Ankoay Madagasikara vonona iady ho qualifié amin'ny Afrobasket 2021. Ao satsy ao zala. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Peroa olo-mpanjakana miisa 500 no natao vaksiny miafina entina miady amin'ny Covid-19 mialohan'ny ireo mponina. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'izy ireo miteraka resabe any amin'ny toerana izany fanadina. Fahatongavan'ireto vaksiny ireto teto Limano nandratsina nentina nanomboana ny fanaovana ny vaksiny fahobean'ny Peroa. Vaksiny izay natokana ho an'ny mponina saingy nivoaka ny marina fa olo-mpanjakana miisa 500 no natao vaksiny miafina entina miady amin'ny Covid-19 mialohan'ireo mponina.
raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena mpisolo-toerana ao Peroa dia tsy nahafantatra ny fanaovana antsokosoko izany izy ireo. Ity farina izay natao vaksina amin'ny pahibemasy ny talata teo ary nilaza fa ho esorina amin'ny asa mampiasa mpanjakana azy ireo mpiasa 500 ireo. Nisy tamin'izy ireo no tsy niandro noroasina fa nitolo tena ary nametra-pialana, isan'izany ny minisitry ny fahasalamana ny an-toerana. Tsy vao izao no fantatra fa manao vaksiny antsokosoko entina miaro ny tenany mialohan'ny mponina ny mpitondra ao Peroa. Nanambara ihany koa amin'izao ny filoham-pirenena peroviana teo aloha fa ny alohan'ny fialany teo amin'ny toerana mahafilo azy ny volana oktobra teo dia efa nanao vaksiny na ese klinika miafina izy. Iray amin'ireo firenena nahitana trangana COVID-19 betsaka i Peroa ary nahafatesana olona maro ihany koa, olona 404 alina no efa maty. Ity trangany Peroa ity izay mitranga 2 volana mialohan'ny fifidianana ankapobeny. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha Nauteu ni Fampalalambaovao. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.